Entitra ny fanaraha-maso sy fiarovana ny taratasy fanadinana bakalorea tamin'ity taona ity. Araka ny fanazavana ny ministera dia efa kantsary miisa valo sy roanjato no nampiasaina nanara-maso ny fivezivezen'ireo taratasy manerana ny Madagasikara. Ankoatr'izay dia natsangana eto Antananarivo ihany koa ny efitrano fibaikona izay miasa tsy tapaka 420 ora isan'andro mba anarahana mivantana ny fiparitahana sy fitehirizana ny taratasy any amin'ireo foibe fanadinana manerana ny nosy. Fakatsary mampiasa tambajotra wifi sy herinaratra azo avy amin'ny masoandro no napetraka tao anatin'ireo fiara izay mitondra ny taratasy sy teny amin'ireo toerana fitehirizana an'izany taratasy mpanadizana taratasy ampiasaina amin'ny fanadinana bakalorea izany. Nanomboka androany ny fanadinana bakalorea eto Madagasikara, kandida miisa 307 sy 2,4 sy 2 hetsy no nisoratra anarana amin'ity fanadinam-panjakana ity. Eto amin'ny faritanin'Antananarivo moa no ahitana mpiadina betsaka indrindra. Raha ny taremarika izay navoaka ny ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fiarovana ara-tsiansa dia mahatratra 5,707 ny isa mpiadina voasoratra anarana eto Antananarivo. Manaraka azy fianaratsoa ahitana mpiadina miisa 2,703 avy eo Tomasina 17,703 Toliara kosa dia 4,707 ary Mahajanga 4,707 ary any Antsirana no ahitana mpiadina vitsy indrindra izay mahatratra 7,707 Ny tapany maraina teo moa dia ny adina filozofia no niatrehan'ireo kandida izay niatrika ity fanadinam-panjakana ity tamin'ny ankapobeny dia nizotra mpilaminana izany fanatotsana ny fanadinana bakalorea izany. Atao fanadihadiana atoato ny tompom-pety sy ny fianakaviany taorian'ilay tranga teny Ambohimalaza, hoy ny ministran'ny fitsarana Benjamin Kotomandimby tamin'ny farany herinandro teo. Efa nisy ny fitoriana napetrakola mikasika azy ireo, hoy ihany ity mpikambana eo anivon'ny governemanta ity. Androany dia tazana teny amin'ny biron sapandrara misana ny ady Elgeco teny fiadanana mpisolo vava ny fianakaviana izay niaramboina tamin'ity raha ity. Tazana teny ihany koa ny olona akaiky ny voapanga tamin'ity raha ity sady isa ny fianakaviany maty ihany koa. Ny ministran'ny fitsarana moa dia nanambara fa misy ny toromarika izay nomena ny lehibe ny fampanohavana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo mba anafainganana araka izay azo atao ny fanadihadiana ary antso izay tokony antsoina rehetra ao anatin'ity raha ity. Nanao podro ny Elgeco Plus tamin'ity taom-pilalaovana 2020 sy 2020 ity. Mbola izy ihany no nibata ny amboaran'i Madagasikara taoriana zao ny anaram-boninahitra tompon-daka ny Madagasikara herinandro lasa izay. Tamin'isa rainy ohatra no nandresen'ny ekipa ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ny AS Fanalamanga Omalelady nandritra ny lalao famaranana izay natao teny amin'ny kianja ny Elgeco Plus tetsy bypass. Araka ny fanambarany ny tompona ndraiky nivon'ity club ity dia amin'ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika amin'ny club no andraisan'ny Elgeco Plus anjara amin'ny fifananana afrikanina. Ny AS Fanalamanga araka izany no isolitenan'ny Madagasikara amin'ny fiadina ny amboaran'i Afrika ho an'ny club. Tsy maintsy anaovana tatitra amin'ny vahoaka malagasy hoy ny ministran'ny tanora sy ny fanatsanjahantena Marson Moustapha ny sabotsy teo ny vola izay entina nampiana ireo atleta malagasy hiatrika ny fifananana iraisam-pirenena. Raha ny nambarany dia toromarika avy amin'ny filohan'ny repoblika izany. Nampahafantarina imaso tetsy Ambohijatovo izay birao ny ministeran'ny tanora sy ny fanatsanjahantena ny fanomezana ny taratasy fankatoavana izay milaza fa ampiny fanjakana 100 ireo atleta izay hiaro ny voninahim-pirenena. Olana iray matetika sedran'ny atleta sy ny federasiona ny fitarazoan'ny fahazonan'ny vola. Manoloana izay dia nampanantena ny ministry ny tanora sy ny fanatsanjahantena fa ifampiresaka amin'ny nisy ny toe-karena sy ny fitantanam-bola amin'ny fanafainganana izany. Tanjona ny tsy ampirorosaina na ampitaintaina ny atleta amin'ny fiantrehana ireo fifananana iraisam-pirenena.